Ny zavatra izay ataontsika ato moa dia toy ny izay fatao isan'andro dia ny mizara ny zava-misy sy mizara ireo rehetra izay mandalo. Fako nodorana tsy lavitra ny tanàna no nahatonga ny firehetana maikila avokoa ny entana rehetra tao an-trano ka voatery miparitaka any amin'ireo fianakaviana afaka mampiatrano ireo olona tsy manan-kialofana miisa zato. Holazaintsika moa ny mikasika an'izay sy ny hafa izay tokony holazaina fa mialohan'izany aloha dia toy ny mahazatra ary tsy miova aboneny saininatsika asio j'aime ny video ary apetraho ihany koa ny commentaire. Ndeha aloha ataontsika izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny hirsoantsika amin'ny filazana ny zava-misy ato anatin'ity video anankiray ity. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Antsika filazana ny zava-misy ato anatin'ity video anankiray ity dia resaka Andriamatoa Adjaina Tokely Justin. Izy ity moa dia fanolorana moto ho an'ny présidente synodale FJKM any amin'ny faritra Sava. Ampitiavana no nanolorako moto iray ho an'ny pasteur Iva Mamory, président synodale ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara misahana ny faritra Sava, hoy Tokely Justin, mba ho fanampiana azy amin'ny asa fitorinan'ny filazantsara. Nohon' izany dia ny andro Alahady 25 septambra 2024 izay fotoana nankalazana ny jobily faha 15 taona na mpitandrina an'ity pasteur ity tao sambavano nanolorana izao fitaovana izao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra hoe hafatra izay nataony Andriamatoa Adjaina Tokely Justin. Nohon' izany aloha dia tsy hay tsy saotra an'ity Andriamatoa Adjaina Tokely Justin ity satria tsy manadino ny mpitory filazantsara, tsy manadino ny pasteur izay manao asa fitorinan'ny filazantsara. Isorana manokana izy, indrindra moa ny Jesosy Kristy no tena isorana satria namaly vavaka izy ka nahatonga an'ity pasteur ity nahazo moto avy amin'ny Andriamatoa Tokely Justin. Koa satria miresaka mikasika any Andriamatoa Tokely Justin isika dia ndeha risika mbola hiresaka mikasika azy ndray ny amin'ity trangan-javatra hafa ity. Fitokanana tranom-pokon'olona tao amin'ny komina Ambodiangezoka distrikany Andapa. Tonga nitokana tranom-pokon'olona manara-penitra izay navoazin'ny governoran'ny faritra Sava Andriamatoa Sermila Tedy Gervin tamin'ny tetibola madiodio ny faritra tao amin'ny komina Ambanivohitra Ambodiangezoka distrikany Andapa ny andron'ny alatsinainy fa 21 septambra 2024 ny filohan'ny anterimera am-pirenena Tokely Justin mivady. Nandritra ny fandraisan'ny fitenenana moa dia nankasitraka ireo ezaka izay ataon'ny tompon'andraikitra rehetra ao amin'ny faritra Sava sy ny komina amin'ny fanatanterahana ireo asa fampandrosoana ary naneho fahavononana hifanampy hatrany izy. Izany moa ny zavatra izay nisy tany amin'iny Ambodiangezoka distrikany Andapa iny koa dia lazaina sy ampahafantarina ianareo rehetra. Zay moa ny mikasika ny tany Ambodiangezoka distrikany Andapa, fandeha resika hiresaka kely ny mikasika ny fiarah-miasa. Mbola resaka filohan'ny anterimeram-pirenena Tokely Justin hatrany moa ity resaka fiarah-miasa izay resantsika ity. Matitra ny fiarah-miasa misy eo amin'ny anterimeram-pirenena sy ny ministerany atitany. Nanamafy ny fitohizan'ny fiarah-miasa misy eo amin'ny anterimeram-pirenena sy ny ministerany atitany ny roa tonta nandritra ny fitsidihan'ny ministry ny atitany any filohan'ny anterimeram-pirenena Tokely Justin. Izany fitsidihana izany moa dia ny andron'ny alakamisy faha 12 septambra 2024 ary hipaka hatrany amin'ireo distrika sy komina rehetra izany fa tsy hijanona anivon'ny Foibe. Izany moa resaka fiarah-miasa misy eo amin'ny anterimeram-pirenena sy ny ministerany atitany koa dia ampahafantarina sy zaraina aminareo rehetra izay mpanaraka ny zava-misy sy ianareo rehetra izay mpanaraka an'ity saina ity. Zay moa ny mikasika any Tokely Justin na filohan'ny anterimeram-pirenena. Ndeha risika hijery kely ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny repoblika tsy iza moa izany fa Andriamatoa Adjaina Andry Nirina Rajoelina. Toy izao moa ny fanambarana izay nataony tao anatin'ny pejiny. Tonga nanatitra ny taratasy manendry azy ho masivoan'ny vondrona Europeanina tety amin'ny lapam-panjakana Iavoloha i Andriamatoa Roland Kobia ny andro omaly. Nifantoka tamin'ny fampivoarana ny
fitondram-piainan'ny malagasy ny fifanakalozan-kevitra ary mazava tsara ny tanjona iombonan'ny fiaraha-miasa eo amintsika sy ny vondrona Eoropeanina hoy ny hafatra izay nataon'ny filoha Andry Rajoelina ny tao anatin'ny pejiny. Raha vantany vao miresaka ity filoha ity moa dia tsy manan-kambara izahay fa tena manao izy ary tena miasa ary tena tia ny vahoaka malagasy araka izay averinay ombieny nohon' izany dia toraka voninkazo sy double salut ho an'ny Andriamatoa Adjena Andry Nirina Rajoelina. Zay moa ny mikasika ny filohan'ny Madagasikara Andry Nirina Rajoelina ndeha harisika hiresaka kely ny mikasika ny lehibe ny gouvernemanta Premier Ministre tsy iza moa izany fa Andriamatoa Ntsay Christian. Lapany mahazo arivo ny 24 septambra 2024 tonga nanatrika ny fanokafana ny fivoriany ireo taliany INOPS rehetra ao amin'ny faritra Afrika ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta Andriamatoa Ntsay Christian teny amin'ny Radisson Blu. Nambarany Premier Ministre ny mahazava-dehibe ny fiaraha-miasa misy eo amin'ny gouvernemanta malagasy sy ny INOPS satria manatsara ny fitantanana ireo tetikasa 24 efa mandeha amin'izao fotoana izao izany na eo amin'ny fanorenana foto-drafitrasa na mahakasika ny fitantanana tsenam-barotra miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka misy eto amintsika. Tafiditra tanteraka amin'ny ezaka hanatsarana ny fitantanana ny raharam-panjakana ny ady amin'ny kolikoly ny fampandehanana haingana ireo tetikasa mpampandrosoana ny fiaraha-miasa amin'ny INOPS. Nampitsahivy ny Premier Ministre kosa fa mila ampiana ny sampandraram-panjakana mba hanana fahaiza-manao sy trakefa bebe kokoa eo amin'ny lafin'ny fitantanana tetikasa, fanorenana foto-drafitrasa ary fitantanana tsenam-baro-panjakana satria tena tanjona ho an'ny Madagasikara ho izy dia ny ahafahan'ny malagasy mandroso irery ao aoriana. Tale iraisam-paritra maro ao Afrika eo anivon'ny INOPS no tonga tao a Madagasikara nanatanteraka izao fivoriana izao. Zay moa ny mikasika iny INOPS iny sy ny hafatrafatra izay nomeny lehibe ny gouvernemanta tsy iza moa izany fa Premier Ministre Ntsay Christian koa dia zaraina aminareo rehetra satria anisan'ny tena zava-dehibe iny ary anisan'ny zavatra izay tena manandanja ihany koa. Ny amaramparanantsika ity video anankiray ity dia ity sary hitantsika ity anisan'ny sary izay tena nanaitra ny maro ary nahatonga ny maro izay tafametra-panontaniana ny mikasika an'ity namana ity. Ity sary hitantsika ity moa dia kopikôleny marika Tatandraza. Izany marika Tatandraza izany moa dia tsy misy tsy mahafantatra ka nampametra-panontaniana ireo olona be dia be dia ny hoe sao de mba marika Tatandraza ity nanao kopikôleny tenany ihany fa tena mitovy tsy misy valaka mihitsy ity namana ity ka teo indrindra nahatonga ireo olona tafametra-panontaniana hoe sao de mbola Tatandraza ihany io nanao kopikôleny tenany satria iny manko ohatrany sahisahy ary ohatrany manao zavatra hafahafa izay ary tena sahany iny namana iny manao kopikôleny tenany ka mampihorohoro ny sain'olona mahatonga olona tafandinika hoe inona ny tena marina. Zay ihany koa ny namarina ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrahana ianareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola hentanina ny mbola hanarahanareo ny video manaraka izay alatsakay ato. Zay fa tsy halavianay ny resaka ametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy.